Tovolahy iray no voarohirohy ho nangalatra tao lapaty tamina Fasana misa roa atao amin'ny fokotany Akazomenavony Commune Belobaka distrikany Mahajanga faharoa. Raha ny fahatantaran'ireo fianakaviana lasibatra tamin'ity Vaky Fasana ity dia ny andro ny Alahady fahavalo ny volana Oktobra taona 2024 no hitan'izy ireo fa vaky ny fasan-drazan'izy ireo. Izay marina fa fianakaviana roa samihafa. Mitantara ny zava-nisy ireo fianakaviana Vaky Fasana. Ray aman-drenay vaky fasana ny ray aman-drenay tamin'ny lady riva zay na eno hoe vaky ny fasana ny ray aman-drenay. Dia rehefa vaky le fasana famory zay piraitam-po. Ny famory zay piraitam-po dia nandeha ny latsinainy maraina. Nandeha tao amin'ny gendarme aloha zay nanao taratasy. Teo zay tana mamanay manao ohatran'izao. Dia aza angamba niakatra le tana mamanay dia tsy nalaky taona tanany. Fa tongotra ny roa foana ny laza. Nefa rehefa vita constant gendarme dia nanamboatra ny razana mamanay zay dia ny miracle aminay tana mamanay nijotso le tana niakatra nanao ohatran'izao nijotso. Ny nakamo dia zao ny alahelo dia avy taty Mazenga zao dia tonga avy any tamin'ny andro latsinainy dia tonga eo amin'ny tany amin'ny tomabily antsatoka dia fa tonga le plaza fa hoe lasa ny taolany zanako. Ny azy zany nandeha tany azakazaka tany nandeha nijery an'le lavaka nisy azy dia tsy voalahy inay mazalia zany niandry constant gendarme. Fa tonga teo reo tamin'ny alatsinainy hariva dia nilaza gendarme na constant hoe ataratany maray zany jerevonareo zany le fasana ahitana hoe tavela sy ny lasa. Dia rehefa nay tamin'ny talata igny dia hita fa lasa ny taolana fito. Dia ray amin'ny tanany zany no sisa tsy nitandreo. Fa tetsakilan'izay dia nilaza ny sefy fokotany fa ity tovolahy izay voatazona ao amin'ny brigade ny gendarmerie eto Mahajanga ity no natanteraka izao asa ratsy izao. Tanatin'ny roa herinandro zay dia trangan-davatra Vaky Fasana ka rehefa natao moa ny famitorana natao ny constat ka tratra tany Pazony zany tany Pazony isa tovolahy anankiray io. Araka ny proof zay natsatsara anazy tany dia nahitana fitaovana maromaro toy ny lapelina, angady, lapiky. Mariny etona zany fa io zazalahy io dia zanak'olona ao Akazomenavony ary efa jiolahy. Misy fotoana tsy ao Akazomenavony mihitsy izy mpangalatra. Efa maro ny fikarohana ataon'ny fokon'olona azy ao nefa tsy hita izy. Nefa misy fotoana mbola mivezivezy ao Akazomenavony izy ka zany natongavany izao alitra tao lapaty zao. Mitondra fanamarinana ihany koa ny PDS ny Commune Belobaka. Izahay eto amin'ny Commune Belobaka manamarina fa nisy tokoa ilay olona voarohirohy tamin'ny halitra tao lapaty tato anatin'ny Commune Belobaka izay tratra teny amin'ny fasana teny Pajony teny. Niaraka amin'ny lapika, segony ary lapelle. Zay no entany nateriny président fokotany taty aminay. Ka izahay ato amin'ny commune moa tsy anjaranay no manao garde à vue an'ireny dia nanapa-kevitra ny tenako nandefa ny le olon-dratsy zany any amin'ny gendarme. Efa voatazona ao amin'ny brigade gendarmerie eto Mahajanga moa ity tovolahy ahahiny ity amin'izao fotoana izao ka mbola manao ny famotorana ireo mpitandro ny filaminana. Mbola tsy nisy ny pika araka izany ny tena marina momba ity raharaha ity.